resaka tantandalana izay misy moa ilay HCJ na ny haute cour de justice fa atao fialokalofany sasany fotsiny eo ambadika izay satria misy an'ilay hoe quota zany mahafeno ny fetrisa ireo solombavim-bahoaka vao afaka mitohy ny fanadihadiana sy ny famitorana ireo olom-panjakana ambony eto amin'ny firenena efa 12 mahery tanoany ny dossier zany tao anatin'izay ahitana ministra teo aloha sy ny maro samihafa tompona ndraiky mpanjakana ambony teto amin'ny firenena fa dia nikatso teny anivon'ny antenimieram-pirenena moa izay raha rehetra izay lany ihany no mandany ireo be solombavim-bahoaka teo aloha izay nisy ny filohan'ny komisiona tao anatin'izany nandoja tabatra foana ny amin'ny hoe dia tena menatra izahay fa ohatrany hoe izahay ato amin'ny komision no mibloky an'ilay misakana an'ilay raha tsy handeha nefa tsy izay fa ireo solombavim-bahoaka maro anisa fantatsika loatra moa izy no maro anisa ao anatin'izay antenimieram-pirenena izay ka rehefa tsy manangatanana izy ireny amin'ny hoe ho alefatsika ve ity raha mahakasika ny rakoto ity hiakatra ny fitsarana sy ny dingana ny sy fanadihadiana manaraka dia tsy ampy ilay tsangatanana ao anatin'izay ka dia miantona eo zany dia miririany rehetra eniny mpandika lalàna nanodikodina ny volam-panjakana sy ny maro samihafa ny sasany any ampitan-dranomasina ny sasany eto atoerana fa milamitsaina zany hoe raha mbola zao aloha ny situation dia tsy mbola lavitrezaka tsisy atahorana ho an'ny tenanay dia mitoy eny izay zavatra izay mitoy ilay tany tsy tandalana manjaka ny tsy maty manota eo ilay tanany efa zatra ny tsotra ka tsy afaka ny ivokoka itsony zatra ny lalandririna na izanaty zany mbola ho avy ilay maraina araka ny averimberiko eto anatin'ny tefandarana dia ahoana ny fandehany ity dia mbola ho tsaraina ho ilay hira izay na iza ary ho tsarainy tantara ho tsaraina ra-pitsarana amina fitsarana tsy mitongilana tsy mitanila tsy valifaty ara-politika ihany koa ilay antony tsarana fa noho ny resaka mazavany amin'ny fanodikodinana volam-panjakana ilay natao fanaparam-pahefana ireto ny profy ireto ny vesatra fa tsy nitahaky ny zava-nisy tato ato izay ny amin'ny famoronana ny dossier maro samihafa isamborana etsy isamborana aro hatramin'izao ora itenenana izao aloha zany tamin'ny sabotsy herin'ny omaly no voasambotra ny mpitarika ny firaisamonim-pirenena eo anivon'ny OSC manariny fa mandrak'izao mbola taranam-ponja zany misy olona 5 hafa ihany koa miaraka aminy tsy amponja moa zany fa tarany anivon'ny gendarmerie-pirenena raha ny marimarina kokoa ny garde à vue zay raha tsy diso ny tenanay 7 ora eo fa asa zany inona indray zany fomba hitenenana an'ity nalavaina lava ity dia hatramin'izao mbola any zany mpikambana misaisamonim-pirenena izany miaraka amina olona 5 hafa izay ireo zany raha ohatra hatreto aloha le vesatra tena hitazomana azy sy tsy amitsorana azy ireo tsy mbola mazava tsara fa raha ny angom-baovao natao dia misy fandraisany amin'ilay resaka tsy fanekeny izy ireo an'ilay fakana tany fivarotana tany fanomezana tany ho ana vahiny na ho ana mpanambola ao amin'ny nosy mitsio any amin'ny tapany avaratry ny nosy any tsy manaiky an'izay izy ireo any dia manohitohina an'ilay fitondram-panjakana zany ao anatin'izay amin'ilay tetikasa tiana atao satria tsy miankina aloha zany no fantatra fa hoe azo azy io anaovana an'ilay hôtely 5 étoiles araka ny nambaran'ny filohatra amin'izay fa rehefa nijoro ny vahoaka tsy nanaiky an'izay hoe hoaizy zay eto nge zay no mivelona eto zahay no miasa eto zahay no mamboly miopy mampianajanaka sy ny sisa dia nijoro ny vahoaka dia nisy ny mivoita ty ambadika ny amin'ny hoe tetikasa ny filoham-pirenena io fa aza sakanana fa projet présidentiel zany rehetra zany no zavatra misy any amin'iny avaratry ny nosy ny any vatomandry ihany koa mbola etsy andany miresaka an'izay vatomandry zay koa tanana manokana bebe ao bazary eo afaka miditra mivantana ianao bebe rehefa avy eo ihany koa isika mpiaino maro zay
mitaraina ny amin'ny hoe tsy tafiditra mihitsy ao anatin'ilay fandaharana voaray ireny SMS antsonareo ireny ny amin'ny hoe sarosarotra le miditra ao anatin'ny fandaharana hojerena no mahakasika izay ary ataontsika aloloha angambany raha ohatra izay no ahafahany rehetra maneho hevitra eo ihany koa ny fanamariana ny amin'ny hoe mikasoka ny aty aminay aty mahajanga ny tomasina sy ny maro samihafa misy ny tohiram-pivavahana fotsiny eo anatin'ilay fandaharana dia ahoana ny fandehany ay rehefa enona tsy Cool FM makay ilay izy fa misy manindry ny onjam-peo anatin'izay rehetrarehetra zay fa nojinery reny rehetra ireny tompoko lahy sy tompoko vavy ary efa noraisina sy norarahina amperinasa tanteraka ny teknisiana ao anatin'izay fanatsarana ny lafiny ara-teknika izay asosy atsara ny fifandraisana ho atsika izay manaraka ny fandaharana dia ahoana ny fandehany manerana ny nosy tonga mitsaitsaika ihany koa ny namana Marghe amin'izao fotoana izao no ilay fahatarana dia mitsaitsaika satria sao any tokantrano any hoe izay vao tonga ny namana nazana zany izay tonga ihany no arabaina hoy ny fitenenana ka dia miaraba ny Marghe isika misy an'ilay hirany Mamy basta iny namana alefatsika eo rehefa volona lay tsekenay angatantsika eo amin'ny siratolo-janahary solon'ny tanana mifandray anomboatsika sy ampidirantsika nyty fandaharana ity eo ampiandrasana izay dia toizantsika hatrany ny vaovao misy songadina ho amin'ny tato anatin'ny 4 ora isan'ny songadina ihany koa ny zavatra niseho tany Antalany filanjany ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ny sora-baventy ny amin'ny hoe tsy izao lay ny fanarahana tsy izao lay nampanantenaina Andriamatofilosy ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta lavanilina zay tovidy tamin'ny arkovera hoy tsika izay ato anatin'ny fandaharana mitovy an'izay vidina arkovera izay ny vidin'izay lavanilina izay avy telo reny no nampanantenaina fa ny totongana taty ambany dia ambany taty ny vidiny ny nomena agrément to tsy mividy zany kory na mividy fa amin'ny vidiny tena ambany dia ambany zany rehetra izany no isan'ny misongadina eo ihany koa ny misy syndicat-ny mpiasa manao ny adisisika sehatra tsy miankana moa zany fa mandeha ihany koa ny any amin'ny tontolon'ny fanjakana izay nanadinona mpiakatra ny karaha mampiasa-panjakana dia mandeha ny adisisika ny amin'ny hoe ilay karaha farany ambany raha izao vidim-piainana izao zava-misy izao tokony ampiakarina any amin'ny 300 isan-jato any ifanaraka amin'izay vidim-piainana izay ny karaha farany ambany eto amintsika izay 5,4 izay raha tsy diso ako ao anatin'izay karaha farany ambany zay ho any eto Madagascar ka mandeha ny adisika sy ny fifampiresahana ao anatin'izay satria eo le resantsika foana ny amin'ny hoe ny vidim-piainana ny vidinentana tsy ny vidim-piainana tsy tsahatra hiakatra fa ny fahefamividy no mila atao manonga ifanaraka amin'izay ka isan'ny antony fitakiny reto mpikambana eo anivon'ny syndicat ireto eo ihany koa isan'ny nisongadina moa ny any amin'ny faritra distrikany io sy ny marimarina kokoa ny amin'ny hoe ny esorina ilay sefokotany rehefa tsy nanaiky zany ianao sonehana taratasy fivarotana tany izay tsy tan'ilay sefokotany fa tan'olona dia hoe soniavy ity dia aiza le taratasy aiza le titre sy ny ohatran'izay tsy mazava tao anatiny ka tsy nanaiky nanao izay soni izay ilay sefokotany fa nitako hoe fenoy tsara aloha le taratasy dia aseho hoe tanin'izy ity ho amidy ity sy ny ohatran'izay dia rehefa somary bebe famaliana le sefokotany tao Ambatolahy commune Ambatolahy distrikany tao dia inona no ny fipetrahandraisan'ny ireo olom-boatendry isan'ambaratonga ny tany amin'ny distrik iny dia ny fanesorana izay sefokotany izay manao ny tsaraboantsika rehetra manjo tapaka ny 7 amin'ny ty marainan'ny zoma 5 ny volana febroary taona 2024 ity
naiza toerana misy atsika manerana Madagasikara fandarana ny faritra enina dia enika izay Cool FM izay raha tsy misy indray ireo ratsy saina izay manindry ity Cool FM ity satria tsy mahazaka demokrasia tsy mahazaka tenenina ihany koa isika rehetra mbola misy ihany koa akoatran'izay enina izay ny ao vakina karatra ao Antsirabe sy any amin'ny faritra Menabe ao Morondava sy nireo masy voatsika maro be eto Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina ny anaovana kompatanana aloha ireo terabao izay maro roa ny taiza reto ireo tratrantsika eritona naterahana ihany koa dia ela velona nareo maro jona tsy ho fahaty-aingana ny ao anatin'ny fiainanjanak'olombelona dia tsy maintsy misy ihany koa ny tsy salama dia mirary fahasalamana tanteraka anareo iverenareo anatin'ny fiarahamonina sy anatina tokantrano sy ny asa aman-draharaha ary ireo velomary tany odiry-lanitra satria dia milolo lanitra tsy maintsy olena mandiha tany tsy maintsy solavaka dia mirary finoanana fiainanareo ny fianakaviam-be any Coltive FM tsy adinoana isika rehetra ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny fiaranao manokana miantsihatra amin'ny asa tanana dia miaraka nikasika kely eny antsofiny anaovana kompatanana zay le hoe onjam-peo ny onjam-peo ny aingana indrindra amin'ny fampitam-baovao dia ty onjam-peo ity zay isitrahana manokana isika rehetra ao anatin'izany avy hatrany dia raisika ny 034 29 045 40 034 29 045 40 efa antsika miantsehatra satria ny ohatran'ny tony dia ny famtinana sy ny zavatra misy ihany koa azo afaka tantaraina foana sy afaka omena foana zay miakasikana tamin'ity androny anio ity arany ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany satria dia ny antsika teto ny fodimandry tamin'izany fotoana izany 10 taona ny siny izany resaka momba ny hoe ny zavatra misy ny faraka ambin'ny folo ny volana febroary taona 577 10 taona teo arina ny fodimandrin'ny kolonel Ratsimandravarisara zay tsy fantatra tsony moa ny tantara tao anatin'izy ity dia ny 17 ny volana febroary dia nisy ilay fanafiana nataon'ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny vahoaka teny amin'ny GMP teny tamoro io firesy raha tatitsika ny tantara amin'ny ty androny anio ty dia nitsingerin-taona izay naterahan'ny mpitandrina Rajoelina zay anisan'ny andrarezana teo amin'ny isoratra malagasy manana ny tantaran'izany olona zany zay ny anaovantsika le tsy ahy foana ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany raisantsika eo izay antso tafiditra amin'ny ty maraina ity izay tafiditra dia lao foana le onjam-peo fa tonga dia tapaka ho azy isika ao anatina sehatra maro isan-karazany sy ny zavatra misy ihany koa ny 034 98 525 08 sy ny 034 50 116 52 sy ny 034 69 527 54 tsy ho raisiko tsony nareo satria mianiany amin'ny fiainana dia alohanareo tsy ho raisina tsony ao anatin'izay sehatra zay fa ny hafa ho raisintsika foana izay tafiditra ao anatin'ny 034 29 045 40 zay manko le fantaminantsika eto satria olon-dehibe mifampitaiza ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany raha-pirenena raha mahita ny fidangan'ny vidim-piainana ao amin'ny ankehitriny inona no andrasan'ny vahoaka malagasy mbola miandrandra ve mana latsaka avy any an-danitra sa mbola inona no andrasana ao anatin'izay raha tamin'ny taona 2024 nahitantsika ny fiakarana niakatra teo amin'ny arivo ariary ny kilao amin'ny vary betsaka ireo olona nikaikaika tao anatin'izany raisika ny antso tafiditra namanao olona tsara miarabanao eny tompoko 034 34 195 04 dia tao anatin'izy ity dia ny rahantsika nahita ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany fa dia nikoropaka ny vahoaka malagasy miala ny alavarmanana fa tsy ekenay raha toka izay fidangan'ny vidim-piainana zay sy ny hoe ny fivarotana tanindrasana teto amintsika ny Dao corporation tamin'izany fotoana izany ny tantara ao no averintsika ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany efa tafiditra renao miarabanao manao olona tsara eto fa nionkevitra anao miarahaba koa ny vahoaka keny Cool FM rehetra voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny mpifankatia rehetra fa feto mpifankatia androany faharoa manaraka izany amin'ny hevitra kely momba ny raharaha politika tena mahagaga amintsika vahoaka malagasy izany dia izao ohatra fotsiny ohatra akaiky fotsiny ty raisiko ty ohatra zao misy olona ataoko hoe ray bus 32 nisan'ny anaty sprinter ray ohatra dia ny laissez-faire sociale anankiroa dia raha normalement zany ny bus raha miainga avy any amin'ny ohatra hoe raha any amin'ny voalohany dia tokony normalement tokony ho tonga any amin'ny terminus any amin'ny farany kanefa raha miteny ireo laissez-faire sociale
Tsy tonga any amin'ny terminisy zay fa eto ny farany eto ny farany dia miala daholina reo. Fana olona ray ao anatin'ireo bus ireo ary sy misy sahiteny amin'ireo resevera sofiaranankoho ireo hoe tsy rariny zany, tsy mety zany, tsy ara-dalàna zany fa mila tonga any amin'ny terminisy nareo. Dia izay zavatra izay zany tena tsy azoko amintsika vahoaka malagasy hoe efa tena mahatsapa sika vahoaka malagasy rehetra angamba tokony 70 isan-jato dia vao mahatsapa hoe tena tsisy zavatra mahajary zao fitondrana zao fa inona zany le mbola ampy rasantsika vahoaka malagasy. Fanontaniana miteraka fa dia mirary soa atsika vahoaka malagasy rehetra dia courage fa kely sisa tsy maintsy misy farany foana io zavatra ratsy ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io dia mankasitraka indrindra to. Mankasitraka anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay raha isika ihany ny antso tafiditra manaraka amin'ny ity maraina ity. Io moa miankina ny tsikala-peritretan'ny tsirairay io fa raha ohatra na manokana aloha dia tena izay mihitsy nisy fotoana tamin'izao fotoana izany efa tsy tsaroko tsony izy ity fa tena hoe hatreto ny farany hoe hatreto ny volony dora dia tsy nanaiky mihitsy ny olona rehetrarehetra ny ala daholo za tsy ny ala tao anatin'le izy mihitsy dia nandehatra ny farany ihany ny fiara miaraba madame Giselle. Madame Giselle ina vaovaonao tsy ny vaovao dia misy foana mba tiany manka teniteny hoe ahoana reny dossier be dia be amin'ny antenimera-pirenena tsy lasany fitsarana fa bloqué izy. Normalina be ny izy hony ny lalàna raha tsika zao dia aty amintsika na ny lalàna miperaka fa raha amin'izareo mpitondra vita ho azy tsy nikaratrsinay fa zafady aloha zay manana anarana anay fa zay ny fahaizako azy ka io hoe efa zareny dia hoe zay tianjareo atao rehefa tia nefa tadio mbola hivadika foana ny tantara io dia hitsoka lefa hitsitokatokanareo fa le nalany tiako tenena hoe mba hisy atenvisy ihany zany ny tokony lakile fa ianao zany rehefa tsy mavita anao laisser atenvisy eny amin'ny antenimera-pirenena dia mametranao fialana izay ny tokony ilananao any ianao tokony lakile ny vahaolana fa tsy hoe rehefa sy atenvisy anao dia zay tianao atao hoe satria efa complet ny mombamombanao rehetrarehetra zay tianao atao vita daholo fa tokony hiaro ny vao eny izay ny tokony ilaina laisser atenvisy zay dossier zay hoe tsy manaiky an'iny fa alefa foana io dossier io dia zany ndray ato amin'le lalana indray tsy niteny mihitsy atatoato aloha ny lalana aiza ho aiza mihitsy nga le décision an'le ministre ny asa vavety amin'le lalana misy ino moa tsy teo reto mpanao serasera madary reto niteny satria ny feoko nomaly ny fandarana anankiray tamin'ny radio anjareo dia ny feoko be any aminjareo any mikasika lalana zao izy RN 44 tsy avidiala manodidina ny ranona loatra ny RN 44 dia teneniko anareo serasera madà fa ianareo rehetra zana-tsianako azafady tsy manavakavaka volokoditra fa tsy zana-tsianaka anareo mitenynareo hoe miteny fipirenena tamin'ny fasefasiny sy teny nga zanga mitondraka anao andray misy le président tsy hono mitondraka anao fa zay no mitondra fiara fa zay nisaka mividy solika dia misy volana hoe lasa ny fanamboarana ny lalana iny donc zany zay efa manome vola hanamboarana ny lalana iny donc zany mila lalana tsara zay mampiasa lalana avena reserasera madame teny efa vita ny RN 44 tsy district an'Ambatondrazaka misitrika ny RN 44 fa district Moramanga commune rurale anankiroa misy ao anatin'ny district an'Ambatondrazaka misitrika ny RN 44 dia andilana toby isy manakambahiny indrifany terany eo Vodiala 23 kilomètre idirana Ambatondrazaka Vodiala Ambatondrazaka tsy vita ifa lavadavaka rehefa mandala ny filoham-pirenena zao tamin'le vavy tele aminy teo mitapitapena anjareo ohatran'ny firavana reny le lalana zao le lalana simba dia inona zao ny vitan'izany mbola manodidina ho io RN 44 io mamakivaky ny tanànana Ambatondrazaka fa oka tsara nareo dia azava tsara le resaka dia mandehana dia manontany hoe aiza ho aiza moa le RN 44 nenga avy eo eo Vodiala niodinina dia nopoen dia eo Vodiala ny mahazo parafaravola mahazo niny ambilamena iny fa nareo aza disy dia manao serasera lainga loatra hoe RN 44 fa vita ny RN 44 tsy vita aza mba dimy be mitatasika loatra amin'ny serasera nareo fa tsy marina raha ataonareo io zao nareo amin'ny vary hybride nareo io vary io nalain'olona dia nitoton'olona dia nohaniny isy tsy ambola izany io mahamasym-bolo aty aminay aty be dehibe fa mitohajany ny amboary dia aveke koa zany nareo koa zany tonga koa zany ny fararany dia lazany hoe misy vary be amin'ny taonina koa miakatra aty Ambatondrazaka
mety moka tsika fakahita eto fa zany aty nareo Antananarivo fa za mahita ny ampotony aty fa de tatarako eto daholo. Azanela, trekele aloha. Izariao! Vita amin'ny farine de blé, tsy miboledaka. Misy roa ao anaty fonosana ray. Paty! Nouille! Marina fa tsy ampy. Tsy mbola nisy tao anatin'ny taona maro. Ny saosiko, akoho efa misy tongolo. Pâte success! Marina zany. Pâte success, misy saosy efatra, poulet aux oignons, légumes secs, chili, ary menaka avy amin'ny tongolo gasy. Fonosana ray misy paty roa ao anatiny. Pâte success, tsy laninao rehetra fa miantso namana. Kido! Tapitra hatreo fa sahiranana. Tsy sahiran-tsaina intsony mitady goûter ho an'ny ankizy. Kido! Fonosana ray, misy biscuit telo. Kido milay be. Mety tsara ho anay bebe. Kido, misy glucose, mitondra hery sy fahasalamana. Kido! Tena matsiro, sady tena mora. Kido! Kido, biscuit mpianakavy, hitany amin'ny épicerie rehetra. Kido! Dia mitondra ny ferrany eto amin'ny valamivali-polo tevokavalo. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Ialana tsiny madame Zella satria dia tafalatsaka tao anatin'ilay fidiram-bola. Afaka miverina ianao ialana tsiny indrindra re tompoko fa tapaka tao anatin'izay sehatra izay. Raisika miandalana ny antso tafiditra satria dia efa maro be nareo niditra mivantana. Miarabana manao tsara. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao dia aza minonja-peo azafady indrindra. Ya, salama daholo tompoko. Miarabanao eto fa nion-kevitra anao. Moa zany mikasika babia avy aty Matavy foana koa mikasika lalana zay ihany zahay. Ya, zay tsy manao ya matsaro lalana zany lalana mandeha reny 5 izy zany mandeha lalana mandeha Vavateny. Zay zany dia tena hita misy fa tena mijaly. Kanefa zareo zay miteny fa hoe vita lalana Avanjambe mandeha Vavateny. Kanefa any koa tsisy lalana vita zany. Tapitapy. Ary karan'izay reny 5 iny. Mandeha manaraka an'iny zay tsena tena amboarina amina tagnana le izy. Dia misy karazana tomoda azin reny fotsiny zany efa azin matimaty reny magnamboatra anazy. Na ino loatra zalahy atao karanty Malagasy. Tena mijaly bila lovany misy adiny enina adiny telo rangana dia ty tamina telo zao mandeha adiny 10 mandeha adiny 12 Vavateny Tamatavy. Malahelo zay angazay zanaky Vavateny tototopo. Maka sitrakanao anatin'izay fidirana mivantana zay anaovanao kompatanana ihany koa Odilon Valy izay ao Andray Soro sy Sisi any Beravina ny fianaratsoa sika rehetra manerana Madagascar. Ngamba tsy avahako manokana intsony fa tonga dia izay ny kompatanana ho antsika rehetra. Raisina indray ny antso tafiditra manaraka. Betsaka nareo ny te-anio hevitra marina tokoa fa tena betsaka ny famitahana ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny zavatra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Miarabanao eto fa nion-kevitra anao. Miarabanao Sokobe. Miarabanao. Miaraban'ny vahoaka Malagasy tsy vako volo manerana ny firenena ihany koa. Miaraban'ny mpifankatia satria fetin'ny mpifankatia androany. Ny zavatra kely tiako lazaina dia mombana député anankiray izay avy any amin'ny distrika misy anay. Io député io dia nalaza nanao asa soa tamin'izany fotoanan'ny confinement mitady solona mankaty Antananarivo, misy mpiteraka, misy marary. Izy no antsoin'ny olona dia gasoil nomena. Tao anatin'ny fifidianana communale misy mpiara-miasa aminy mera maromaro izay nalatsaka député io. Anankiroa ihany nefa ny atao amin'ny distrika hoentin'ilay député no lany dia mera narotsany. Or an'izay après an'izay ary no foanana avy le nasiana soratra zay teo amin'ilay tranobeany hoe foanana ny fanaovana fitateram-bahoaka salama
ateraka fa misy simba ny fiara. Ohatrany hoe lasa milatsaka fahavalom-bahoaka zany le député amin'izao fotoana izao. Fa zany ve ny asana député? Tsy mila tambiny ange zany le asanao monsieur le député. Fa fantatra ny besin'ny maro zay député zay. Mivadika loko mpitondrana moa zay député zay amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny misotroana an'ilay tambasy VO. Hainareo angamba zany député zany. Ka dia manentana anao monsieur le député mijoro amin'ny foto-kevitra izay nifidianan'ny vahoakanao. Député an'Andramasina ianao. Mifidiana amin'ny mijoro amin'ny foto-kevitra izay nifidiananay vahoakanao fa aza ataonao toy izao zahay. Makasitraka tomboka. Makasitraka anao amin'izay anatin'izay fanionkevitra izay. Betsaka no izay le misisika dia tsy maintsy tafiditra ho antsika izay efa ao anatin'izay antso izay anaovana antso avy zany satria dia betsaka ihany koa inge tombontsoa manokana neny na tongavany eo amin'ilay toerana dia tombontsoa manokana no katsafy izy tsy mijery an'ilay vahoaka fotsiny fa zay le nataony rehetra hoe natao tohatra fiakarana isika izay ny tokony anaovana tamberina amin'ireny olona ireny miarabanao hoe to fanenkhevitra anao miarabantsika ny ateroka any mikasika an'ity resaka mpitandro filaminana tsy ny vahoaka ity zany dia lasa saina tanteraka ny teny satria mpitandro filaminana zany ateto dia ny manao marina ihany ny indiany zareo manafao-viana reny nareo tompoko reo mpitandro filaminana zaina reo mbo tena hainy asanareo olona mitaka ny zoany ara-dalàna mitaka izy hoe ty kandida ty tsy laninay ty fa ty ny anay ty renindray ny samborinareo fa le olona manao kidnapiny manonana an'ireo pirenena tsokosoko sy ny etc tsy ataonareo nininy dia gaga amin'ilay mpitandro filaminana zany ho an'ny ankehitriny zany hoe raha ilasa mpitandro filaminana zany ateto lasa ohatranyle bevoka marary andilany any any tsy mivoto manaitainy manaporoviana zany tsika dia mbo samy anaja ny asany zoanay vahoaka nge sady arova lalam-panontena zay nanao fihetsiketsehany rehefa misy zavatra tsy mety aminay nefa sakanareo mpitandro filaminana nareo midadadada hoe tsika tany demokrasia tsika ara-dalàna aiza izy ilay demokrasia aiza izy ilay ara-dalàna atsika aminareo mpitandro filaminana zany zay dia manarak'izay mikasika an'ireto le olona metsika fahefan'ireto aiza iza minisitry mimponina zany amin'izao fahoriana mitady amin'ny vahoaka izao aiza iza minisitry mivarotra amin'izao zavatra miakatra isanandro sanandro zao aiza iza minisitry ny angofo sy ny akoranafo amin'ity fatapahana herinaratra lava reny ity ohatrany tsitanareo sady tsy miheno ka hoe ahoana sa ahoana nefa rehefa tonga fatraisan karama nareo hoe dia anakay tsy menaira zany karamanareo ohatra zany anko ianareo solom-bava-vahoaka nareo hoe manaiky hoe raha ohatra hoe tsy alongo karamanareo nefa rehefa izay vahoaka mandony volanareo isanandro zay aiza zany le tanderina andraikitra ajanikeo koa ny amin'iny ho atsika malagasy tsy vaky volo fotoana zao ndao hiara efany ndao hiara itsangana mbo hitaka marina ny rary ny arifiny ho fanavotana an'ity firenena ikambanany ity makasitraka to makasitraka ny namana olona tsara tao anatin'izay fidirana mivantana izay miaraba ny efa tafiditra ao ihany koa eny tompoko efa tafiditra anao to fanenkhevitra anao zao raha ngamba fanenkhevitra zavatra tsy azoko zany ohatran'izao misy hazo tao anatin'ny tetezamita ary anisany anorina zao fitondrana zao tao izy tamin'ny première mandat dia tamin'ny deuxième mandat izy tsy ao dia zao izy dia zao nareo mahita ny zavatra tsy mandeha mahita ny fahantrahan'olona tao nareo tsy nahita zany fahantrahan'olona zany voaka tao nareo mahita le fahantrahan'olona amiko zany nareo tsy mpanohitra mihitsy nareo tsy nareo natao hoe mpanohitra fa nareo zany malahelo seza nareo fa amiko zany mpanohitra olom-baovao ny ilainay fa tsy olona efa tonta ohatran'io raha resaka décentralisation zany fa mahay décentralisation daholo rangahy io fa tsy nareo rehetra no mianatra an'izany zay zany mba fanehokevitra zany hoe makasitraka anao aza rangitinareo le vahoaka aza rangitina aza irairaina le fahantrany vahoaka le vahoaka fa efa sepotry ny fahantrana tokoa dia ino rangitinareo ataonareo exciténareo le vahoaka raha nareo mahasapanareo tonga saina midinan-dalambe ka nareo eto mivady aman-janakareo eto nareo fianakavianareo idanareo midina an-dalambe fa aza rangitina le vahoaka makasitraka anao raha tsika hatramin'izay nge nateto amin'ny natao na tsy tao dia anisan'ny nanohatra foana so dia diso hevitra ianao fa natao na tsy tao dia nanohatra foana ary nilazany zavatra marina foana
ary mahantra de mahantra de mahantra ny vahoaka tsy haiko aloha ianao le teo iny zany zao raha ao anatin'ny fitondrana ianao de mirary soanao zany mba ho tafity ianao de maiza manararoatra fa reny zany le za zao mahita fa ianao le niantso teo zany zao rehefa mivoaka ny trano de mandeha anaty katikara de aveo mandeha avion de mandeha hélicoptère rehefa mandeha metsena fa izay kosa tsy maintsy mandeha tongotra de misy potaka satria izay mahantra tena mahantra mihitsiny ary ilaina vidinana talambe de midina tsy ianao akory ny ampitahotra nareo zany zao mahantra isika iza ny teny hoe tsy mahantra isika eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena nefa miteny hoe mahantra fa diranovana Madagasikara sy mimponinao aminy de anao ve inona zany mba manasanao azany za Marghe raha tiany tongavy ianao hoe diara iady hevitra tsika asianao omeko sehatra mihitsy anao zay atongavanao aty ataovy tonga tampoka ohatran'le fiaviany Jesosy ianao am'izay tsisy fanontaniana homanina so anao manko miteny hoe ty homanina tsy misy homanina eto raha isika ny anso tafiditra manaraka namana olona tsara miarabanao efa teo ihany sokotera mamerina kila zafady amalan'le sokiray aman-dreny teo tsy fantatra hoe sokiray aman-dreny ve nilasanan'ny olona ohatran'izany tsy fantatra ihany koa hoe mialatsiny amin'le fitenenana fa feno de fenony fo fantatra ihany koa hoe mbola saina ve ny azo mamisaina sa sanatrehan'izany de ho fitombenana fa ny tena marina tsy mety le fomba fisainanao sokideray aman-dreny ianao manana ny ampy fa ny vahoaka malagasy sahirana ka mingavy ianao raha mety de antotrika isinao efanao débat sitrakoa zany za masahanao fasefasy afaka ameko anao ny compte Facebook afaka ameko anao numéro téléphone koa de fampiresaka tsika isinao makasitraka tompoka makasitraka anao zay zao le tena zava-dehibe mihitsy zay sotranao raha lahana manao olona tsara zay nge le izy le olona le niantso teo aloha sy le niantso farany teo zany nareo le niantso teo aloha le raha namana teo le rahalahy teo za tsy manana fahavalo ana rahalahy namana olona tsara le teo aloha sy le teo de asaitsika izy ho tonga ety amin'ny valonvalopolo teboka valo iady hevitra rehefa tonga eto nareo de miteny hoe fa ato zay tsy misy fanontaniana homanina ho anareo eo fa zay mandeha eo de tonga de zakaitsika daholy na inona ianao fantatra le teo alohan'le teo zany mety mandeha hélicoptère izy zao de miala eto ankolo eto na mandeha avion ny vato izy de zay vao mandeha 4x4 satria izy ony tsy mahantra na man général bomby izy zany satria rehefa mitohana fifamovozana de manan-karena amin'ny Malagasy de mamoaka indray le fitondram-panjakana zay tarihan'ny volomboasary hoe rehefa mandeha ny teleferika de misy fiara roa arivo hoe iantona de tsy misy fony ny fitohana fifamovozana de mahantra indray ve zany ny Malagasy de iverina eo tsika manan-karena zany satria mitohana fifamovozana ozy izy le généraly de rehefa manompoka amin'izay le hoe mandeha le teleferika de misy fiara roa arivo iantony eo satria voavany fitohana fifamovozana de mahantra ve zany le Malagasy le vienany zay nge olon-dehibe ohatran'ireny filohany anteny meram-pirenena sahako manokana Marghe raha tiany tena sahako mihitsy miteny Andriamatoa Rajoelina esoro eo zany olony zany fa manimba ny olona rehefa mahita Andriamatoa Rajoelina nirina rehefa miteny ny olona tsy miteny mihitsy hoe zany ny général bomba fa ozy izy zany ny olona miaraka amin'ny Rajoelina zany le alain'ny olona tahaka fa alohantsika mba makatahaka zavatra tsara namana olona tsara raisiny ianao eto mifanehonkevitra anao efa tafiditra ianao de manao efa tafiditra le 3455 teo de manao salama fotsiny ianao fitanao miodina ao anatin'ny findayanao ny zavatra apetrakintsika ao anatin'izay raharam-pirenena izay dia atsotra ny vahoaka Malagasy aloha mahantra efa matsapan'izany daholo ny rehetra ny banky iraisam-pirenena angamba tsy misy amboniny noho izay sy sehatra iraisam-pirenena no miteny an'izay fahantrany Malagasy izay hoe tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka reo firaisamonim-pirenena sy mitondra fivavahana efa niteny ny olom-pirenena sy mpanao politika tsy lazaina intsony fa ny zavatra izay iaina ny vahoaka Malagasy izy le olona teo miteny amin'ny teny Malagasy Malagasy izy zany tsy haiko hoe Malagasy any ampitan-dranomasina ve de tsy te hiverina eto tsony manao sesitaniny tena ve sa eto Madagasikara ihany koa de tsy samyseho endrika mitongava ty de amin'izay tsika fakahita eto fa tsy fanabetare fa eto tsika afaka manao fantsy tsara mihitsy ny hoe inona zany le lazainao sy le sehatra maro ao anatin'izay sehatry ny fahantrany zany fa ny sarababe-mbahoaka amin'ny akapobeany de mahantra raha misy olona 3 tapitrisa eto de tena ao anatin'izay ny olombitsy ao anatin'ny fitondrana ihany zay efa mitaraina raha amin'ny ankehitriny
fa efa tena tsy izy itsony izy ity tamin'ny taona 2014 zay naveriko teo zay ny tantara-pirenena hoe rehefa niakatra arivo ariary ny kilao vary dia memena vahoaka malagasy hoe tsy mety koa soa andre mato ravalomanina marika tsy zao fanarahana dia inona ny zavatra nisy niala teo amin'ny toerana izy ary tonga tany Afrika Atsimo mihitsy rehefa tamin'ny taona 2014 niakatra tany amin'ny 700 ny kilao vary memena vahoaka malagasy ary ny teny mihitsy sy apabe masy hoe tsy laso zao andre mato rajonaro mampianina hery fa amin'ny ankehitriny ny kilao vary efa miakatra 207 inona ny zavatra raisin'ny malagasy raha ilaina fidinana dalambe ka raha izay mahavaolana moa inona moa ny zavatra izy raha toka avaha zay olana zay sy ny alasahiranao ny vahoaka malagasy isika efa tafiditra anao zamenao le onjam-peo namerina kely amaly an'le ray aman-dreny ajaina teo eny tompoko fa ahoana moa izinao ray aman-dreny hoe misitona ny vahoaka ny ho anareo mpanao gazety zao nareo nahitako hoe tena hoe mpanao gazety mahavita ny asany ary tena omeko tohotsatroka sy toraka voninkazo raha ohatra nareo daholo mantsy mpanao gazety tsisy marina teo fantatra ny vahoaka zany tiaka ho anareo zany amin'iny dia manarak'izay mpanaporofona zao tena mahantra ny vahoaka dia mijereva iny hoe aiza ho aiza ao aminatiny hoe ny atotaniza zany hoe firisan-jato amin'ny malagasy tompoko mena lataka $5 moa izay tokony jeren'le ray aman-dreny teo any zany zay fa izy zany matetika na le hoe izy ny akamakama fitonana ihany ny fatany tena hoe manana anareo satria nahoana firy miliara moa vidiny miarem-pirenena miondra tsokosoko na volamena io na ny any sarobidy na mibiby sarobidy normal nareo raha manana fa izay koa zany izay le andohan'le trosabe le aletikinareo tekena vahoaka nama firy miliara moa zany zao dia mandritra ny 4 taona ny gasy rehetrarehetra tsy maintsy andohan'io trosa io mantsy voasotra hoe mitondra ihany mandohan'io trosa io fa malagasy rehetrarehetra tsy maintsy andohan'io ka noho izany tekena malagasy toko fampidirana ankizy le firenena rehefa tonga mantsy mifantarisy ny vava lasinareo hisitaka any ivelany any fa zay nefa fanikeo aneto zay mahatonga any amin'ny teny hoe fotoana zao ampy zay aleo ijoro ny vahoaka makasitraka tompoko